Ny tanany teny nomeny filohan'ny fanavaozana colonel Mikael Randrianirinany amin'ny fanatanterana ny fifidianana ho an'ny taona 2024 raha araka ny fanambarana izay nataony tao Durban Afrika Atsimo ary ihany koa ny mbola nanamafisany fa tokony efa vonona amin'ny fiatriana izany vomera maleo tena mikarakara ny fifidianana ho an'ny taona 2024 tetsy amin'ny tseranam-piaramanidina Iva Tomaly ony faneho-kevitra nentin'Andriamatoa Regis Ramamonsoa Androany tsy tokony roentina amina politika diso anefa izany satria tsy mbola nilaza ny sokajina fifidianana ho tanterana amin'ny taona 2024 io ny filohan'ny fanavaozana raha ny fanazavany. Ny zava-misy ireny dia mazava zany fa tsy niva amin'ny heviny ny filohan'ny fanavaozana ny anaovana ny fifidianana any amin'ny 2027. Io koa nefa zany itsika indraindray manko matetika dia rorititsika ilay resaka any amin'ny politika diso indraindray tsy niteny mihitsy izy hoe fifidianana inona no andeha fa mazava tsara hoe ary mbola mametraka koa izy satria mbola misy rafitra mikarakara ny fifidianana io dia ny CENI donc zany hoe izay zavatra mila ampifandraisitsika ny fahavonona ny fanjakana ny CENI koa mametraka mazava fa tsy sakana tsirofotsika any amin'ny fifidianana fa ny fanontaniana mipetraka ary mazava koa ny teny fanavaozana averiko tsara fa izy tsy miteny hoe ity ny fifidianana mandeha meloha fa raha ny lozika aloha raha ohatra ka tena hoe ny fanavaozana no resahantsika dia tokony hoe miainga avy any fotony ny fifidianana zay aloha raha tena hoe ny fanavaozana sy fanovana eto amin'ny firenena mitady avintsika. Raha misy fifidianana lalam-pandroenana ho an'ny taona 2024 dia ny lalam-pandroenana araka izany no maritra izay fifidianana ho tanterana mialoha eto Madagasikara izay hitondra makany amin'ny Repoblika fahadimy kanefa raha ny lôjika ihany koa dia ny fifidianana miainga eny fotony no tanterana mialoha raha tiana ny ametraka ny tena fanaovana sy fanavaozana eto amin'ny firenena hoy Regis Ramamonsoa. Raha ohatra koa nefa hoe raha fifidianana lalam-panorenana no tsy maintsy ataontsika meloha ohatra dia zao ny lalam-panorenana zay lany eo koa no hamaritra ny fifidianana zay eritreretintsika ho atao satria azadino nefa itsika neka milaza hoe raha ny ambety tenin'ny mpanao politika sy ny sehatra rehetra dia mametraka hoe tokony miditra any amin'ny Repoblika fahadimitsika 5e Repoblika donc zany dia hoy za hoe raha izay tokoa no eritreretintsika atao dia ny fifidianana lalam-panorenana zany mety andeha meloha dia zay lalam-panorenana lany eo koa no hamaritra ny fifidianana zay tokony andeha eo. Dingana lehibe kosa no vitan'ny filohan'ny fanavaozana colonel Mikael Randrianirina tamin'ny fametra-pihavanana izay nataony tamin'ny lehiben'ny mpanohitry ny ivonantenimera-pirenena Bilavonjy Philobert tao Ambonimbe Androy ny farany herinandro lasa teo. Tsy midika anefa izany fa tsy misy fanoherana intsony eto Madagasikara izay balizo an'ny firenena ary azo tanterana ny fametrana fampandrosoana anaty tsy fitovikevitra politika fa tsy korotana politika ho ny fanazavany. Tsara ho za hoe alay tahaka ho an'ny mpitondra mifandimby sy ho an'ny mpanao politika hoe azo atao tsara ny mitondra fanavaozana makany amin'ny fampandrosoana ny firenena ao anatin'ny tsy fitovikevitra politika na ny mpanohitra na ny mpitondra samy mandray ny andraikiny manandrify azy dia mazava ho azy zany fa tsy tokony hisakana eto amin'ny firenena ary tsy tokony hisy fifandrafiana politika intsony fa mamaritra mazava hoe ny fanavaozana ny fampandrosoana ny fanoherana azo atao tsara ny mitondra fampandrosoana ny firenena ao anatin'ny tsy vitivikevitra politika azo atao tsara ny miavana ao anatin'ny politika fa kosa ny sasany manko mieritreritra hoe rehefa miavana dia tsy ho hisy fandraisana andraikitra ny mpanao lalàna na tsy ho hisy fandraisana andraikitra ho an'izay mety hoe manao lalàna diso kosa manakorotana ny firenena zany angamba iveriko hoe zavatra hafa indray zay fa raha fihavanana ao anatin'ny fampandrosoana ao anatin'ny finiavana mifandray tanana tsy hisy fiatsaram-belatsy iveriko fa mety ary azo atao tsara zany.
nanamafy ny fitakinany amin'ny andravanany antenimera-pirenena ka mitaky ny ampiarana ny andindalana faharoa amin'ny fitopolo anaty lalam-pandrenana ny antokitana sy ireo vondrona politika maro toy ny RMDM manoloana ny fandikan-dalàna ataon'ireo solombam-bahoaka lany tamin'ny vovonana Irmary ka mifindra vondrona politika hoy ny filohan'ny antokitana Andriamatoa Christian Tabera androany tetsy amin'ny ivitoerany fisarana avy momba ny lalam-pandrenana tetsy Ambohida lasa misy samboaravara mitady tombotsoa manokana ireo solombam-bahoaka manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ka milaza ho mpanohana ny filohan'ny fanavaozana amin'ny fananganana vovonana hafa indray hoy ny fanazavany. Eto zahay dia manambara ny antokitany Madagasikara sy reto vondrona miaraka aminy fa mpanohana anao ary fantatrao zany fa manohana anao zahay fa tsy any le resaka fa politique parlant zany juridique dia mangataka ny application ny avy aty amin'ny HCC zany le hoe article 72 alinéa 3 zay milaza mazava tsara fa zay solombavambahoaka mifindra vondrona tamin'ny alany azy dia destituena avy hatrany ka le maro anisa Irmary na mapara na ipara tamin'izay fotoana zay dia nivadika nanao VFM diso dia izay VFM zay fantatsay fa anohana fanavoazana izy fa azony zareo atao mihitsy no manohana fanavoazana ankitso-po na dia tsy mifindra vondrona ara ka ny application zay amin'ny destitution ny avy aty amin'ny assemblée ny avy aty amin'ny haute cour constitutionnelle zany ny HCC no angatahany ny antokitany Madagasikara sy reto vondrona miaraka aminy mino fa ny vahoaka malagasy rehetra dia mangataka an'izany fandravana zany androm-panjakana zany fa tsy hoe bureau permanent no ravaravana dia asiana indray le calcul politique zany tsy miditra amin'izany tsika tsisy olona tiana rovana ao anatin'izany fa anao rehefa manao politika dia aleo ankitso-po ny zavatra ampisiny stabilité mba ahafahana mandroso tsy ho isy blocage ho any amin'ny fampandrosoana dia ny fanavoazana zany zay hoentiny Andriamatoa Filoha Mikaely zany. Nanamafy kosa ny filohan'ny antokitana Andriamatoa Christian Tabera fa mijoro manohana hatrany ny filohan'ny fanavaozana Colonel Mikael Randrianirina izy ireo miantso ireo rehetra mijoro mpanohana ny fitondrana ihany koa ireto mpanao politika ireto mba iray hevitra anohana ny fitakina amin'io fandravana androm-panjakana io izay lasa ialokalofana ireo mpandraraha fotsiny ihany fa tsy mamalakory ny filan'ny vahoaka izay nifidy azy ny amin'ny tena fanovana amin'ny firenena raha ny fanazavany. Na dia mbola tao anatin'ny tolona raha vao ny Assemblée nationale ino gn'atony tsy namaly ny filan'le vahoaka nifidy azy zareo moa koa milaza fa manam-bahoaka azotsika atao koa zany solutionavana disolutionavana zareo ravana dia andao anao référendum makely aloha satria ohatra ny fampitsapa hery politique mbola eken'le vahoaka tao amin'le district analany any zareo ve nipetrany amin'ny sedany amin'ny Assemblée nationale izy io ny question falegnan'olo fa le zavatra nitakin'le vahoaka amin'ny fanovana ny tsy nitaky zareo ohatra fotsiny zao resaka jiramany resana resaka telma resaka réseaux sociaux sy ny tariny io taiza niezaka natao ohatra amin'izay fa inona ny zavatra nameny zareo tao ny problème amarana koa azy eto zany dia opérateur no maro anisa tao lasa député fa tsy mpanao politika ohatra anay zao satria zay zao moa sisy raha ho tadiavinao aminay eo problème fa ny opérateur mety manana an'izay fanjarana zay izy dia matahotra izy zany mbakany amin'ny intérêt amin'ny fanjarana igny dia lasa matahotra izy. Nanamafy moa ny filohan'ny antokitana fa tsy afaka mitondra ny anjara-birikiny amin'ny fampandrosoana ny mpanao politika raha tsy mahazo toerana sy andraikitra amina firenena kanefa tsy miditra amin'ny toerana feno tsiro ny antokitana fa mila fanadiovana aloha sy ny anatiny sy ivelany izay niteraka olana sy fanakianana marobe fa tsy amela loto sy ratra vaovao indray raha ny fanazavany. Tsisy mpanao politika na toko politika na vondrona politika zany tsy mitady toerana fa raha toerana tsisy tsilo izy dia miditra zahay fa raha toerana misy tsilo azafady tsy maintsy esorina aloha le tsilo inona moa le tsilo dia le disadisa même na samby ao agnatiny même na nivelany sy agnatiny dia alamina zay miainga avy amin'ny dialogue politique tsy asy misy mpanao politika na za miteny eto na ny vondrona politika na ny tsirairay ka ahoana raha ny ahafahanao andray anjara briky fampandrosoana ny firenena amin'ny hevitra zay hoentinao raha tsy bien placé alohanao fa alohan'ny nipetrahanao mba miainga avy amin'ny fifanarahany be sy ny maro nipetrahanao eo mba tsy ho azondray eo anao avy eo ka lazain'olona fa ianao ny tonda loza amin'ny firenena ny antokitany Madagasikara sy miditra amin'izany na reto vondrona miaraka aminy ara ny RMDM eto sa zay. Tonga nametraka taratasy teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana manoloana hifangatahana ny andravanany antenera-pirenena io moa ireo antoko politika tarihina Andriamatoa Christian Tabera dia ny antokitana sy ny RMDM ka andrasana ny fanapahan-kevitra sy ny valy ny fangatahana avy amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana.